zay ny amin'iny fa rehefa miresaka ny tanàna ny manala lontsika dia ny aratsy ny lalana no mby ao an-tsaina avy hatrany ankehitriny anefa dia efa mivoatra ny tanàna ao amin'izany manala lony zany ary fotodrafitrasa maromaro no notokanana ao amin'ity toerana ity. Fotodrafitrasa maro sosina no nisitrahany vahoaka ny Manalalondo notokanana ny farany herinandro teo. Fokontany maro manodidina ny renivohitry ny commune nametrahana popin-drano misa 430 hatrany fidiovana sy fanadiovana 4 vokatry ny tolo-tanana avy amina fiangonana Amerikanina. Nametrahana kianja-panatanjahantena vaovao ihany koa ny tao an-tampon-tanàna ny Manalalondo. Ankoatra ny kianja lehibe iray eo an-tampon-tanàna dia nahazo kianja manara-penitra iray hafa ny tanora any an-toerana. Fotodrafitrasa vita tamin'ny alalan'ny fifanomezan-tany ny préfet sy ny solombavambahoaka voafita ny an-toerana Rodin Rakoto Manjato. Aoko fantatry ny olona fa za Manalalondo zany rehefa mijery ianao dia efa miteniny hoe vary zany, ovo zany aty zany, zay ny miakatra amatsinana Antananarivo. Na ratsy aralahy fa natao ihany fa ratsy mola izy subvention tsy misy dia ho an'ny commune dia zay kely anana dia zay foana izy hoe avantsika dia entonay tsika androany fa be dia be ny asa natao mahafinaritra be fa ny lalao ankizy rabolina ny olona ny mahazo rano fisotro madio tsara le tanàna mahafatifaty ary isorana koa ny janakam-pelezana rehetra miaraka misy alahy nanaovana azy efa tao daholo samy nandray anjara daholo ny sous-préfet zany nga préfet ny tasy dia niaraka tamiko nanampy anaovana an'ity ho an'ny tanora aty Manalalondo. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa 3P ny fametrahana ny fotodrafitrasa, nisy ny fanampiana ara-bola sy ny fanamorana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Nandray anjara feno ihany koa ny vahoaka mpahazo tombontsoa satria dia nandray anjara 10 isan-jato tamin'ny teti-bolana ampiasaina, teo ihany koa ny fandraisana anjara avy amin'ireo zanakam-pelezana. Ho fanamorana ny fiainan'ny vahoaka ny fotony, ho fitsinjovana ny fianakaviana eo amin'ny fahasahiranana sy ny fahasalamana nambarany mpamatsy vola fa antony ny safidianana ireo commune ambanivohitra lavitra tahaka izao amin'ny fanorenana ireo karazana fotodrafitrasa fototra ireo. Zay no vaoantsika toko lasitoko vavy tamin'ity takariva ity ho amin'ny rapitso alakamisy no fivoahan'ny gazety Soa larana fa 7 sy 10 no aroso amintsika mpitisy mpamaky ny gazety Soa zany ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara hatrany no ahitantsika izay gazety izay azo adiny makany anjara gazetinao amin'izay andro ny rapitso izay dia ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao toko lasitoko vavy makasitraka indrindra ary dia eo amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika veloma tompoko.